Zany hoe dingana voalohany fotsiny beginner class zany débutant fa mbola tsy azo atao angalana vola hoe raha ohatra zany misy olona mitady aka vola amin'izao attestation zao ohatra ny karazany misy loko zany fa tsy mbola atao fangalana vola le satria vao mianatra. Les formations zany le tena amina voalohany dingana voalohany débutant ka le début le vao mianatra mihitsy zany le vao mianatra ny fomba fanapahana voninkazo fomba fanatsatoana voninkazo fomba fikolokoloana anazy mba tonga anazy tokantrano de fomba anao fampiadiana loko. Kolotsaina japonaise zany izy io ary efa tena raha ny japonais rehetrarehetra mahatonga ny japonais manara-dalàna sy ny rehetra zany misy fomba misy dikany daholo zany ny fitodiany rehetrarehetra ohatra hoe kely zany ambony tokony sonitra dia ny lehibe ato ambany manohana le kely miakatra le alaran'le voalohany le tena ilana voalohany hoe katero katachi zany hoe rising four miakatra any an-danitra hoe mitsangana zany dia manodidina io zany misy lanitra sy ny tany dia manodidina io ny leomonvelona zany miaraka miresaka mirindra misy amina loko belabe zany eo raha ohatra zany eo amin'ny tany anankiray dia ohatra hoe pon'ny Madagasikara zao dia mitovy loko le ao anatin'le tany dia ao fotsiny zareo fampiresaka misy lehibe misy kely mirindra tsara ao anatiny. De formation zany hatramin'ny un mois zany le izy fa efa navita zany ny atsasany dia 10 jours zany tena isan'andro no manao zahay ary misy navita 20 anatin'ny ray andro misy tena mafana fobe zany hoe tsy manana fotoana firy dia nanintsika tokoa vao maraina valo sasany hatramin'ny 9 ariva tao foana nanao amin'ny fitiavana le voninkazo 37 zany izy no tena nahazo diplôme fa 10 eo zany tsy tonga dia lasa amin'ny province tsy misy fotoana firy tena hitako zany hoe kirakira voninkazo tia voninkazo be ny vehivavy malagasy fa zao zany vao hitany zareo hoe na amin'ny voninkazo vitsy dia efa mahavita zavatra tsara ohatran'izao tsy ilaina voninkazo belabe zany vao mahavita mampiaino ny tranonao azahoana fahafinaretana mipetraka tsara ao tokantrano milamina mijery amin'ny voninkazo kely fotsiny tsy misy lehilahy fa zany hoe betsaka ny lehilahy no namitany hoe amin'ny manaraka izay dia anao satria tiako ny headmaster-n'io zany lehilahy anao zany hoe tsy misy zany tsy naty amintsika dia vonamboatra zay na hitako zao fa liana tokoa ny vehivavy malagasy dia manomboka zany zao efa mangataka ny fanampian'ny japonais ny ambasad'ny japon mba mangataka zany zay hoe sao dia mba afaka anampinay zareo hitondra na 15 zanona mantsy ny anarany support le pic fleur fota 15 zanona tsindraindray ho anay aty le kebana zany tamin'ny fotoanany madame Robine tompoko vavy madame Robine tamin'ny 1978 izy dia fatatsy fananao anazy dia misy mpianany zany fa tsy afaka izy no nanome tena hoe attestation ohatran'izany tsy afaka satria ny Japon mantsy ny masika be le fitazonan'izany kolotsainany ka noho izany tsy maintsy misy ny
ilany ny ambassadeny Japon manomana anazy ampianatra an'le kolontsaina fa manomboka zao zany voalohany eo amin'ny namafisin'ny mpiasan'ny masiny voan'ny Japon hoe voalohany izy ianao no nampianatra izy mpampianatra tena mpampianatra taty Madagasikara.